Sauretia azamitumani fizawe sauetiani sauretia fafangamasu vanitani tilauzanakasu Sauretia azamitumani fizawe sauetiani sauretia fafangamasu vanitani tilauzanakasu Sauretia azamitumani fizawe sauetiani sauretia fafangamasu vanitani tilauzanakasu Sauretia azakikifona famula mula wavy life tona Sauretia zay tonga fitsikina hivinina fifalina Sauretia azakivikivifona fambula mula wavy life tona Sauretia zay tonga fitsikina hivimbina fifalina Sauretia samy fiainana gaty misy hitarainany Aswabani hatareta mande mata mana kare paswana jasani anuna nain ketana jeto seperti padan serelo sambara barat ¿Esa de 3 pies? Ahí te le tengo.
Di sana sa kan. Sa. Oh, itu Le condamné, est-ce que je peux te prendre en photo? C'est bon. Le condamné. Sama tulus kepada tim yang tersebut. Di bawah jadi dulu, jadi sini dulu yang kita cari sudah gitu. Yusuf melihat korban sekalian. Mengenal firman Tuhan secara hari kami masih. Amin.
sekalian. Tau ni lana yang sepenuh Jehova, tupu, telufio, oka sukno yang saran fio tifunaku, ramaninja yang kena Jehova, ija macam tumpu. Payo melawan ispamilan cip, bata uran nau, yang Jehova, yang jasin fana, artin nana tina, ifana tina tumpu. Biodan tiang marai, tiang marai. Mana tenan Jehova Israel, tiang Jehova Nisfon rampus pana kita nabi. Arisi nuana pan Israel wafakam dia mereka. Amen. Aukau rezeki kita dimana sendan pada rumah kita yang kisi papatisan hari kisaran. Amin aram Yesus. Pun sembuhan timbul. Now, non tansi zone zone, yang dimanti nawa tanpa lujikan kau madrasah. Amerika nuna wangkut ke no kamanawi, liberina sana kumbeng. Timu masroya riptona detun tandal numan. Hari kita ketuknya binang reamian, mandawas takkan dikeno, tur maswis, amarena, tak kenyataan muradu. Kami hari berkuncis kemain, mabenar mai. Anisan yang rai asune fuis. Hari ini, after mendengar giran itu waktu tulisan, hari ini bukan giran papatisan, karena datang dari papatisan, setiap sami panen muti serigita. Hari ini dengan lukan pati dari mati, hari papatisan dia istisaran. Oka wetskeren tim surga masna, yang fumana sekian bena, wang papatisan setiap nanti manusia. Am setiap Kristian. Aukai siknani andila nare sire dan sinare. Haroke narota penunta sinan tukni ramu dan papakar matis. Kalau tugas mampu bunis dewan akan saya. Sama kan pamuku saya ikan tukni nyam rabis. Saya kau nare marmatku siknan tukni yang bejaga zinana. Dewakan puas. Dewi mana pun yang ada, bawa bersama kulang saya muda, campus nari. Arfara dia kau rezeki pun yang jangan mati, simpan nama reksen Yesus Kristus itu siapa. Pun Yesus di sorfa negara mati simpan. Semimana dia mati satu film berjaya. Asal kita film nak kami mati supati mana reksen. Arwani tim dia bersatu pun, bagi metuiti. Semai cita pun sepanu. Hari ini mati semai hitam pun sepapatisan. Hari mamta pun sepanu. Hari ini ruti. Hari mamta pun sepapatisan. Hari mati Yaitu kan bersurat kawin. Dipapatisan ang resina kalip. Dipapatisan mo. Ay sa patisino. Dipapatisan mo. Ay sa panunanaw. Kay soro na niya di manuja. Sa imanuyat siya pandesin. Ang niyakala ni Jesus si Amen. Oh
izay iainanay teto amin'ity tany ity efa firesahay. Raha zay ty andro izay itenenanao aminay ity amin'ity fianakaviana ity. Teo anatin'izao andro manjombona izao azy. Dia amin'izao indrindra no anamirapiratany voninahitra dia ilay fitiavana izay nitiavanao izao tontolo izao. Angatakanao izay mba mahafana ny ranomaso rehetra ny alahelo vokatra izao fisarahana mantany izao. Tonga ny fotoana andrenesana ny teninao ka dia mitenena aminay araka ny fombanao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Araka izay hitantsika eo amin'ny fandarana riavana ny tenin'Andriamanitra amin'ny Filipianina toko voalohany. Ny andininy faha 20 no anjarantsika. Filipianina toko voalohany andininy voalohany andininy faha 20. Filipianina toko voalohany andininy faha 20 vaky izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Kristy no antony havelomana ary ny fahafatesana no azo tombony. Ray masinao manamasinana eo amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadarana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Fa Kristy no antony havelomako ary ny fahafatesana no azo tombony. Ity tenin'Andriamanitra ity dia momba ny alahady faha 9 manaraka ny Trinité. Izany hoe ao anatin'ny fotoana izay diavy ny fiangonana fotsy no nisafidiana ny fianakaviana izao teny maneho finoana, maneho fahatokiana ani Jesosy. Izany alahady faha 9 manaraka Trinité izany indrindra no ibanjinana ny amin'ny fahafatesan'i Jesosy. Ary antony izany fahafatesan'i Jesosy izany dia nanavotany antsika tamin'ny antsika rehetra. Ary amonjely antsika ho afaka amin'ny fahaverezana mandrakizay. Ry fianakaviana malala izay mandray izao tenin'Andriamanitra izao dia tsy maintsy mibanjina amin'ny Jesosy sy ny fahafatesany isika ary ny namelany herintsika nananantsika fiainana ao amin'ny Jesosy. Jesosy ilay tompony fiainana no mijoro eto anivontsika ka miteny manao hoe aza mitomany. Jesosy ilay tompony fiainana no mijoro eto anivontsika ka manao amintsika hoe aza mitomany. Manoloana ny fahafatesana dia tsy misy zany tsy mitomany zany olona. Kanefa amin'izany indrindra no ilazany tenin'Andriamanitra izay novakina tamintsika teo fa ny fahafatesana no resena kaleo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovana izany hikam-pandresena izany, ny amin'izay andresena ny fahafatesana sy izay mety fampahoriana vokatra izany. Ny epistily ho an'ny Filipianina izay misy izao tenin'Andriamanitra izao indrindra koa dia maneho amintsika fa ao anatin'ny fahoriana i Paoly dia afaka mifaly. Miara mifaly ao amin'ny Jesosy Kristy izy noho izany fifaliana izay ananany izany. Satria i Paoly miavana dia ao am-pigadrana no manoratra izao tenin'Andriamanitra izao ho an'ny kristianina tany Filipi. Epistily ny fifaliana izao tenin'Andriamanitra izao koa mahagaga raha hoe ao anaty fahoriana, ao anaty fahafatesana no afaka mifaly ny mino an'i Jesosy. Izany indrindra no tsy ambaratelo ny filazantsara izay torin'i Paoly amintsika anio. Araka ny teny izay nofidiny fianakaviana ihany koa no hoe fahatao fa ny fahoriana amin'izao andro ankehitriny izao dia tsy tokony ho arina amin'ny voninahitra
izay aseho amintsika araka ny Romana 8:20. Alak'izany ihany mibahan-toerana ao am-po sy ny saina matetika ny fahoriana na ny fijaliana vokatry ny fisarahana mantany. Fa mba fantatrao ve ny ao izay mandeha zao ten'Andriamanitra izao ny fitaliana izay kendren'Andriamanitra amin'izany fitondrana fahoriana izany. Andriamanitra dia mikely fitaliana ho anao, sambatra ianao raha toa ka tsampanao, raha toa ka tsy reraka amin'ny fitondrana fahoriana, satria Jesosy mampaheranao, Jesosy manala ny ngidiny ny fijaliana izay atrehinao. Jesosy mihitsy no nitsapa izany tamin'ny tenany masina amin'ny izay nahafatesany teo amin'ny azo fijaliana, ary Jesosy mihitsy no nitondra izany ka nandevina izany tamin'ny tenany masina. Jesosy ilay tia anao, Jesosy ilay mampahery anao no mampandresy anao koa. Izany no zavatra ambaran'i Paoly raha miteny sy Kristy no antony haveloma fahafatesana no azo tontolo, satria Jesosy tsy nandao azy, Jesosy niara-miaina aminy, Jesosy niara-belona tamin'ny mandrakariana. Ianao izay mandray izao tenin'Andriamanitra izao, moa mba miara-miaina amin'ny Jesosy va ianao? Moa mba miara-belona amin'ny Jesosy va ianao? Ary amin'izany dia hosan'ny voatolotra ho an'i Jesosy ny ambonao, ny tenanao, ny sainao, ny fiainanao, ny fanahinao. Ry havana malala, io no zavatra hitao an'ny tenin'Andriamanitra antsika zany. Aza mandeha ny andro lava fa atolory amin'ny tian'io ty ho an'i Jesosy ny ambonao, ny tenanao, ny sainao, ny fanahinao, ny fiainanao manontolo. Fa izany no antony havelomanao, izany no antony havelomanao noho ny amin'ny Jesosy izany. Jesosy ary no niazona ny Paoly tamin'ny tana mpitiava. Voazo niazo fijaliana izy ka nanam-pifaliana tamin'ny famonjen'i Jesosy. Ahoana izany hoe voazo niazo fijaliana izany? Ny fitiavan'i Jesosy no niazo azy teo am-pototry izany azo fijaliana izany ka nahatonga azy nifaly, na dia velona izy nifaly amin'ny Jesosy, na dia maty izy nifaly amin'ny Jesosy. Tonga ho an'ompo voatokana sy voatolotra ho an'i Jesosy izy. Voatolotra ho voninahitry Jesosy sy ho famonjena ny hafa izy. Ry havana malala, isika fianakaviana izay mandray izao tenin'Andriamanitra izao dia voatokana, voatolotra ho voninahitry Jesosy ianao. Voatokana sy voatolotra ho voninahitry Jesosy ianao, ary anehoana izany voninahitry'Andriamanitra izany eo amin'ny fiainanao ianao. Raha velona isika dia velona ho an'ny tompo, raha maty isika dia maty ho an'ny tompo. Koa amin'izany na velona na maty isika eo an'ny tompo ihany. Romana 8:20. Amin'izany ry havana, no azoantsika koa miazona tsara amin'izay efa niazona ny kristiantsika, mba tsy hisy izay hiala amin'ny Jesosy. Fa mba ho tao velona ao amin'ny Jesosy mandrakariva isika, ary hanolitra ny tenantsika mba ho an'i Jesosy koa. Fa izany antony havelomantsika sy mbola hietsiketsehatsika. Jesosy no ankalazaina eo aminao, Jesosy no mba ho hita miharihary eo amin'ny fiainanao. Na inona mitranga, na inona mitranga eo amin'ny fiainan'i Paoly dia ny voninahitry Kristy sy ho an'i Kristy irery ihany izany iaina. Isika izay mandeha izao tenin'Andriamanitra izao dia aoka mba ho Jesosy no ho voninahitra. Aoka mba ho hita koa izany voninahitry Jesosy eo amin'ny fiainanao izany. Asandratra eo amin'ny fiainanao Jesosy, ary mpanompo izay mankalaza n'Andriamanitra tokoa isika. Izany toeko izany dia nananany Paoly satria ahoana ry havana, mivelona ao amin'ny Jesosy izy.
zavatra tokana no amarantsika ihany. Ny fiainantsika ao amin'ny Jesosy, ny fivelomantsika ao amin'ny Jesosy, maty isika raha tsy misy azy. Io lay amaran-ten'Andriamanitra teo hoe Jesosy lay fotoky ny fiainana no fiainanao. Izy no mijoro eto amin'ny nivinao. Na dia manoloana ny fahafatesana azy isika, Jesosy ilay tokony fiainana no mandresy izany. Fitiavan'i Jesosy dia mandresy izany fahafatesana izany. Ary izany indrindra ny fifaliany nify, araka izay ambaran'ny Paoly eto hoe fa ny fahafatesana no azo tombo, ary izany indrindra no ananantsika fahatokia any Jesosy ilay tiantsika, tsy namelantsika ho reny ny fahafatesana, na namelantsika hamoy-po amin'izany fivarinana amin'ny fahaveresana izany. Amin'ny tian'ny tiana dia io fifaliana amin'ny Paoly isika manao hoe mifalia manakariva amin'ny tompo, hoy izao indray mifalia. Ao koa fantatry ny olona rehetra ny fandeferanareo ry havana manaraka. Mifalia amin'ny tompo ianao, ary ao koa ahafahanao miala amin'izay mety mampahory mahatonga anao hitanofitra. Aza manampy na inona na inona, vaoka ny fivavahana sy ny fifonana mba hampisaorana metinareo manapahana ny fangatanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Ho fenon'ny tompo fiadanana ianao, ny fonao izay malahelo, ny fonao izay mitanombitra, izany no hamenoa ny tompo ny fiadanana satria izy ilay tianao no mihevitra anao, manara izay maso anao ary manome anao ny fiadanana satria tsy ananana izao tontolo izao zany, fa ananan'i Jesosy ka atolony anao. Ananan'i Jesosy ka atolony anao. Jesosy tompo hiasa nanakely eo amin'ny fiainany ity fianakaviana ity izay manoloana ny fahafatesana ankehitriny, kanefa Jesosy koa tsy amera irery fa mampahery hatrany sady manikina hery ho an'izay mety ho relaka. Jesosy tompony ampahariteazany fiadanany ho amintsika tsirairay avy. Voninahitra ho an'Andriamanitra izay taloha indrindra vao mandrakizay. Amen. Migavantsika hitsangana ireny sobrana. Raisao ny fitahia. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray, ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny Amen. Isaorana ny Andriamanitra ray Jesosy Kristy tompontsika izay teraka antsika indray araka ny habe fampirampono amin'ny fanantenana velona tamin'ny nitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Amen. Aoka hivavaka isika tompo.
Andriamanitra izay tamin'ny taloha indrindra koprak'izay ny fahafatesany zanakao Jesosy Kristy nanafanao anay tamin'ny fahotanay sy ny fahafatesana mandrakizay sady nanamasinanao ny fahasalamino ho fitoeram-pialan-tsasatra hiadanany tenany ambara-piavaka anangan'azy dia Andriamanitra ampio izay mba ho tsara varay manakariva fa olo faty izay ary amin'enina sy ny fivepahana ataonay mba hiara-raisanao no fahotana sy ny zava-poana ety an-tany ary amtongory fononay mba hatraranay sy ny namasina rehetra ny fananganana ny maty no mizaka komananao Jesosy Kristy tomponay rainay izay herinanitra vo masina ny aranao tonga ny fanjakao atao arisitrakonao ety an-tany tahaka ny andanitra eo alaino izay afasatonay ary mamelany tay tahaka ny manala izay miriko taminay ary aza tonga reo ampafafana manafary amin'ny ratsy manao ny fanjakana sy ny kely ary monay fanandrakizay Amen.
eratompoaty. Fa hatrafarany na dia eo aza vesatra ny fomba mampanao-drazana any amin'ny tany any atsimo dia tsy mba nisaraka an' Jesosy izy. Nolazaina fa hoe misy fady an'izao dia tsy nanaiky raha tompoko avy hatrafarany fa tsy maintsy nitoetra hatrany amin'ny toerana izay nazahoany ny finoana kristiana. Koa misaotra eran-tsainanareo tokony andraikitra ato anaty ty fiangonana ty zahay menakavy reny satria raha tsy nisy any ty fiangonana ty ny ankamaroany ankohona dia da hoe very. Koa Jesosy izay iraisantsika mana ka miteny izy naharesy ny menaranany koa araky niraintsika teo namaky ny fasana no koa nanome antsika ny fampanantenana dia ny fitsanganana maty izay noraisantsika etoroklasy fa ka mahatonga araky le teny soratra masina hoe na maro azy ny zavatra ifirehantsika dia ray ihany ao amin'ny Jesosy. Fampanantenana lehibe amin'ny fitsanganana maty no mahatonga anay mitraka amin'ny alalan'iny fa fiononana nataonareo ny fahitanay anareo marobe ohatran'io no mba mahatonga mafiorina ao anatin'ny fonay ny fisiny Jesosy izay vao teneny ny nandriamato pastera teny ampolopitra teo ary mankalaza ny fisiny satria velona izy. Tiarahantsika koa manana izy ary ao ampontsika ka mialalana no irariana isoa anareo izay nomba nay taty amin'ity tekolin'Andriamanitra ty ka izy rampoka anareo izy nomba anareo nahitra anareo ianareo izy koa zany nitary ianareo hatranytrany isambarabara izy hanome ny fiadanany anareo tsirairay any ka dia misaotra feny anareo izay nanao ny fotoam-bavaka fanaovana karaveloma andratompo avy fa enikaja zahay mbola kely fa izy maty kosa ho tsara lehibenana any an-tanindrazanay any androny ho tain'Andriamanitra ny tsika rehetra tompo lasy sotoana. Amizao farasana an'izao dia nanao fararakitra iray hetsy izy ny fianakavianany. Mangataka ny fiangonana Androsoty dia androna izay fiangonana Batikanaky Matsiketo. Eto no ny faminana fahasalamana dia tsy afaka nanateraka ny famangina tany an-tokantrano ny fiangonana. Kanefa dia tsy hoe kehitriny manoloanareo fianakaviana amin'izao fotoana mahazo anareo zao. Tarihany iray aman-dreny pastora dia tondra ny teny fampiononana ho an'ny fianakaviana
Iteny fampiononana tsy misy mihoatra no ny tenin'Andriamanitra izay fanoloesitsika teo, fa dia manantitra izany izay dia akoatr'izany misy adika izay tsy mbola natolo fiangonana, ao sy tenan'ny fiangonana, ao ny sampana fifoazana sy ny tsirairay sy tonga manarika eto anatanteraka izany tompoko. Dia kala itsoto akoatr'izany dia amin'ny famaranana izao fotoana izao dia izao ny fandaminana izay ataontsika. Rehefa vita ny fomba dia trano vonona ny mandeha aloha miazo ny lalatsara izay idirantsika teo iny. Ianareo izay afaka mandeha amin'ny fandevenina dia afaka mivoaka amin'ity varavarana itsy ity. Fa izay tsy afaka dia andalo ny fianakaviana satria fianakaviana dia ijoro ery amin'ny terasy ery dia andalo eny na fiangonana na izay tsy afaka fa tsy andray tanana fatanana anareo ho mariky ny firaisan-kina amin'izao vola mahazo anareo izao. Raha satria nareo andeha tany lavitra to dia Jesosy tantana andianareo mampatonga ny toerana indrindra. Dia misaotra indrindra tompoko.
na doon din natin. Ay, sa tugtog. Ay, naman.风的芒树，把你的记
Avete dei problemi di prima di giumare. Lamurun sana perlu isi nabi atas. Nani anda kenai. Rasulullah nanti nanti kita. Sudah. Enggak. Rawanamenti menanasinya penuh ini yang merakul, menurut saya lalu misalnya kecil, lalu misalnya bah dari orang tadi. Tainda manta, ya tainda manta, jika kerana kuda usia dan penuh kaseti, hingga nebat citian, neracian rasa jika kan kuat cara kuat di dalam tulah tahun sana dia disorana era puera China in casa sai pelo ada cara lebih mati ini dia mati kita la pina de dia saudara cara lebih mati saudara Sana ke Danville. Sana. Ini bahasa Rusia. Bon, Vladimir, nesca ni mori dafa ataoko film ty fa dia zay manana film mba dia fanatiny monteko. Zareo efa nilaza fa hoe ianao micouvrir azy. Ry zareo avy any andafy. Ty fa nanetsimina ny tanora tsy vitako kosa. Ya, saotra ka aloha miara-maka sary tsika aloha. Non. J'aimerais là. Kau namu fatin. Ah, yung vat ko lagi merah, yung nini. Ay, nakabat? Oh, aja. Yung vav matiwan ni. Ici c'est 5 matiwan ni lagi merah.
misaotra reto ba. Tain'Andriamanitra. Zay efa mandalo an'ny faravoatra rehefa miverina avy any nareo. Ndao. Engany ka tsy misy ilay Ngamba soa e. Ndao. Rasika koa moa andefa. Om Sainte Famille hon. Inom Sainte Famille. Inom Sainte Famille. Vai com os filhos, sem família. Eles só deixam ver. E homem sem família. E não Rafael. Sep.
Tsara mandroso tsara miverina e. Mampamangy amin'ny havanany rehetrarehetra ny dongo aby. Ia. Zao rehetra aza mitomany izao zao eto ihany zao rehetra fafambamaso fanitany tsy laozanakaso zao rehetra aza mitomany izao eto ihany zao rehetra fafambamaso fanitany tsy laozanakaso zao rehetra aza mitomany